Toplasy topoko vavy isorany anao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra matv amin'ity takariva ity manolotra ny araba ihany koa manasanao ampanajana anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ny raharaha politika ny fanamarihana ny tsingeritaona ny filoha teo aloha nazahoana ako ny fankalazana izany isan'ny nazahoana akony ihany koa ny vokatra ofisialy tao anatin'ny fifidianana izay filohan'io lavitra ny mpanao gazety no tontosana ny fahenin'ny volana desambra lasa teo ny fihodinana faharoa makasika izay ny vaovao avy eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena sy ny fiofanana ary ny fampiarana izay fiofanana ny tanterahan'izy ireo izay isany hoentina amintsika ihany koa izany ny fampitona tetsy amin'ny magrobeoririka ny pomba ny filoha teo aloha marikaravalmanana ka niarana ankalaza ny tsingeritaona nahaterahany ity filoha teo aloha ity tsara moa no manamarika fa antsoavy no nataony pomba azy amin'ny tokony amoahana ity filoha teo aloha ity mialohan'ny fetin'ny noely nanamafy ny fitakina famitsorana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mialohan'ny fetin'ny noely mipomba azy tao anatin'ny lanonana mpankalazana fa 15 taona ny teny magrobeoririka matoa izahay solombavambahoaka ny zarany tonkasika tontolo androany izay isorana ny namana rehetra matoa izahay nanao an'ireny hetsika hoe tsy maintsy manao pétition io efa nataontsika nanao pétition io tamin'ny fotoan'androny fa tia indray mitoraka ity mahasamihafa azy dia zao ataonay ao anatin'ny solombavambahoaka ataonay ivelan'ny solombavambahoaka tsy voatery tia any dada na pomba ny dada manao an'io fa misy olona tena miteny hoe za tsy tia maizina ny filoha Ravalomanana fa noho ianao noho ny député dia ataoko sonity miombokevitra amintsika izy ny amoahana ny dada ka izany rehetrarehetra zany a ataontsika ho an'ny dada zany io soratra io tsy tenenina fotsiny hoe nanovanovana fotsiny io avoay dada fa tsy vita an'izay fotsiny fa rehefa avoaka izy averenany faravohatra fa tena nangalanareo azy averenindre mandeha ary zay hoe avoay dada averenany faravohatra izy fa tena nangalanareo azy miantso ny fitondram-panjakana anaja ny lalàna indrindra ny lalam-panorenana ny minisitra teo aloha Body Zaza Pierrot le pétition tsisy miheno aloha manjary ny tsirairay mijery an'izany fa indrindraindrindra le mpitondra fanjakana miheno izy tsara tsy miheno moa dia anjarany izany fa ny zavatra-tadiavanay ny fanajana ny lalàna foana satria tandalàna moa ny zavatra tian'ny président apetraka eto amin'ny tasy fanjakana ajao ny lalàna ka rehefa ajao ny lalàna dia ny olona rehetrarehetra voafeny lalàna anankiray zay fa indrindraindrindra ny lalam-panorenana dia ny zavatra eo hoe tiany atao araka ny resana teo le firesankinanay aloha raha fa mirahina daholo zay dia miatanjaka zany le ny antoko misy anay ka rehefa miatanjaka zany ny antoko dia etsika ny zavatra horisahany hoe mpitandro fanjakana raha ohatra mbola tsy miheno zao fa zay zany matoky fa kristiana daholo tsika rehetrarehetra fa indrindrandrindra araka ny resahana teo président de la république de kristiana oka izy amin'izao fa tongava noely zao dia mba manaja ny ten'Andriamanitra milaza mihitsy fa hoe tsy tiavana namanao tahaka ny tenanao amin'ny andro io fa tsy amin'ny andro ihany fa amin'ny manomboka amin'ny andro ataoko hoe fankalazana fiterahan'ny Jésus-Christ ilaina amin'ny fampihavana pirenena hoy Andriamatoky Rivo Randrenarsoa mandalo fitsoatratra ny firenena zavatra misoany amin'ny zorobe mandany morondava tsy tongatonga foana ary tsisy mibaiko reny fa mahatsiaro marary ny vahoaka ilaina zany le fampihavana pirenena satria misy marary azy ny fantrana fa misy marary azy eo tsy vitivizan-kevitra eo amin'ny mpitantana akatroko ny fety tsika zao mety manatsy mety manaiky fa ilaina ny filaminana ireo olondrao fa rehefa diso be loatra ny zavatra hita ny tsindry azo rena mahazo azy sarotra manao zay anjara amin'ny mpitondra no mifanantona anjaran'ny mpitondra no mifanaiky amin'ny tenin'ny fanaovana ary misy tenin'ny fanaovana tsy voatana atao dia mifanatanterana mitondro zotra mifanagadradrana amin'ny tsisy antony ka eto dia miantso nanao tolotanana ny ampilafy Ravalomanana ny andrizery taona izay andao re ho tanterana izay firaisan-kina tokony atao izay ahafahan'ny firenena miara-mandroso avoay ireo gadra rehetrarehetra politika
amin'izao katoky ny taom-baovao findrina ny krismasy raha tetsy amin'ny Magro no nankalazaina ny tsingeritaona nahaterahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mpitariky ny Ankolafy Ravalomanana sy ny mpomba azy niara nankalaza ny 520 taona ny tao amin'ny Lamiroté tao Antsiranana niaraka amin'ny fianakaviany kosa Andriamatoa Marc Ravalomanana.